Antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratran'izao anio alina izao manona ny fiadanan'ny tompo n'aiza n'aiza misy anao manaraka an'izao fandaharana izao ho anay eto Madagasikara dia tena efa somary alina dia alina ny andro tsy fantatro hoe aiza ny firenena misy anao manaraka an'izao fandaharana izao fa manona ny fiadanan'ny tompo aminao mirary fanatrehan'Andriamanitra feno ho anao amin'ny tontolo andronao raha andro ianao manaraka an'izao fandaharana izao rary fitsarana sy zoto manokana kosa raha andro alina satria tena mila fandavan-tena antsika raha ohatra ka hanaraka ny fampianarana satria hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy mety raha tsy manana fahalalana ny fanahy dia hianatra indray tsika androany ito hianatra zavatra manasanao anaraka hatramin'ny farany manasanao amin'ny anaran'i Jesosy izara ihany koa anaparitaka ny fampianarana izay ataontsika satria inona fa tena hoe anampy olona maro zany hitondra fanafahana hitondra fanasitranana ho an'ny olona maro satria raha ny lohahevitra izay diniantsika atoato dia tena lohahevitra izay antenaina fa tena anampy olona be da be mihitsiny hitondra olona amin'ny fanafahana ho amin'ny fanasitranana dia miangavy antsika raha azo atao tena hoe izarana izany amin'ireo olona izay manodidina antsika zany izay miela angambany miandry kely tsika amin'ny mandritra ny fotoana izay ahafahanao mizara manaparitaka dia miandry fotoana kely tsika dia anomboka atsika rehefa avy eo fotoana kely ahafahanao mizara manaparitaka miomakomana kely makatoerana hidirantsika ao anatin'ny fandaharana androany sika dia hijery lohahevitra hoe ahoana ny fomba ahafantarana fa nisy nangalatra ny kintan'ny fiainanao ny anjara voatendry izay nitendren'Andriamanitra ho anao ahoana ny ahafantaranao an'izay ahoana ny ahafantaranao fa nisy nangalatra io kintan'ny fiainanao io anjara voatendry izay nomen'Andriamanitra anao io izay no lohahevitra diniantsika androany fa mialohan'ny zavatra rehetra dia mety foana ary tena hoe tsara kokoa raha ohatra ka hitondram-bavaka alohantsika hitondram-bavaka ny fandaharantsika hitondram-bavaka ny fitaovana ny manodidina rehetra satria tsy moramora ny manao zavatra ary fantatro hoe efa fotoana elaelana ny manako an'ity lohahevitra ty taorianany lohahevitra izay nidiniantsika momba ny hoe ahoana ny ahafantarana fa misy fanahy maloto ny trano misy anao ny toerana anankiray ny trano anankiray ahoana no ahafantarana fa tandondomondoza ny fiainanao iny moa averiko atsidika kely rehefa avy eo iny iverenantsika kely iny rehefa avy eo satria ny video izay natao mahakasika an'iny be da be tsika nanao retour hoe ohatra ny ratsiratsy ny feo misy ketsiketsina ohatra ny tsy mazava ny feo miakamidina mahazatra anah rehefa mivoalohany miresaka ohatr'izao dia somary ambany ohatr'izany foana ny feo fa nisy olana kely ara-teknika fa rehefa tena ao anatin'ny vavaka ilay izy dia henonareo tsara ihany satria miakatra ny feo fa averiko kely azavaina iny ho an'izay olona tena hoe na tsy areo mangetaeta satria arakaraka ny telefona ny appareil izay jerevana anazy dia misy mazava ihany kokoa satria samy andramako jerena amina telefona isan-karazana izy fa misy zany karazana telefona somary sahirakirana vao maheno an'ilay izy dia iverenantsika kely vetivety iny rehefa avy eo satria mifampitohy dia mifampitohy ary mifameno reto zavatra ho resahako reto izay no ela izay no fanazavana mino fa afaka nizarytsika ny amin'ireo olona manodidina mino fa afaka nizaratsika ny amin'ireo olona rehetra izay tokony andray ny fandaharana mba tsy ho tiotenitsika fa tena hoe izara amin'ny manodidina antsika
hitondra fanafana ho an'ny hafa zany. Tadiory hafana fa ringana foana ny olona noho tsy fampiny fahalalana, ary zay no mahatonga miezaka hoe mampianatra mizara fahalalana mihitsy ny aloha, zay vao miditra ao anatin'ny vavaka. Tsy azontsika atao ny tonga de mivavabavaka fotsiny, mihinana ambolony fotsiny. Zany mahatonga ny olona mamaky ady amin'ny satana miditra ao anatina vavaka délivrance, nefany raha vao tsy tena fantatra tsara zay zavatra tena tokony atao ao anatin'ireny de lasa mety ampidi-doza ny olona, ary mety ampidi-doza antsika. Zay mahatonga antsika hoe miezaka mianatra, mampianatra amin'ny atsipiriany mihitsy ny aloha, de avy eo tsika miditra ao anatin'ny vavaka. Androany zao mety ho lavalava ny fandarana antsika, de androany tapany voalohany tsika hianatra momba n'ity zavatra anankiray ity, de amin'ny fandarana manaraka ny angatana amin'ny tompo hoe rapitso na afaka pitso farafatarany de hiditra ao anatin'ny vavaka matanjaka tsika, afatsika manao récupération an'ity étoile sy destinée, zany hoe nikita amin'ny fiainantsika ny anjara voatendritsika zay nangalary ny fahavalo ity, satria be da be ny olona tratran'ity olana ty de hiditra ao anatin'izay vavaka zay tsika amin'ny fandarana manaraka zay efa anasako anao sahady. Zay no ela fa manasa tsika rehetra andeotsika hiditra ao anatin'ny vavaka, ao tsika anomana foa mampanatsika hiditra ao anatin'ny vavaka tsika amin'izao fotoana zao hisaotra ny tompontsika ny amin'ny fahasoavany, ny famindrampony, tena hoe mbola nanantsika fotoana ahafahantsika mifampizara, mifampahery, mifampivavaka tahaka zao, de apetraka tsika eo am-pelantanan'ny tompo ny fandaharana, mba tena hoe izy no hiasa ary vonaitry ny anarany zavatra rehetra. Raha eo misaotra anao indray zay mame voninahitra anao zay, manandratra anao zay, manamasina anao zay, Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ity toerana ity, any amin'ny toerana zay misy anay tsirairay avy, satria tsapanay tompo hoe lehibe ny fitiavanao, ny fahasoavanao sy ny famindramponao Jehovah, mbola ahafahanay indray manana fotoana mifampizara eto amin'izao alina zao, manana fotoana mbola miara miompo-po, miompo-tsaina eto anatrianao, miantso sy ny anaranao, manandratra anao. Ndreky zay Andriamanitra manatitra ny saotra sy ny dera ny aja-ambony indrindra, satria raha mbola misy ny toy izao de noho ny anao, noho ny fahasoavanao, noho ny famindramponao, satria ianao Andriamanitra le miasa tsisy masakana, no miasa matateraka ny zavatra rehetra. Ianao le Andriamanitra mampatanjaka ny reraka, na de nandalo fadreradrarana, nandalo tsy fahasalamana raha zampanomponao, ny manodidina maromaro Jesosy, de fantatray kosa hoe manangana anay amin'ny tsaratsara kokoa foana ianao, mampandresy anay foana ianao. Zany mahatonga anay Jesosy misaotra anao amin'izao fotoana izao, miankohaka eo anoloana falebiazanao zay Andriamanitra, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao amin'izao alina zao, ary mametraka feno am-pelantananao koa izao fotoana zao, mba tena hoe ianao ny asa, ianao ny tarika, mamindrafo aminay ninina fahotanay Jesosy, mamindrafo ninina tsy fatateranay, mamindrafo ninina loto fisainana tsy araka ny sitraponao, mamindrafo Jesosy ny amin'ireo fahalemenay rehetra, ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ny amin'ny lotom-po rehetra, ny fahasorosorenana rehetra, ninina ireo zavatra rehetra misy mitranga, mety mahatezitra anay, mety mahasorena, mampetipetina fananay, mampisaraka anay aminao. Androany Jesosy mamindrafo aminay tsirairay avy ianao, mamindrafo ny amin'ireo resaka rehetra zay mety ataon'ny olona anay any ambadimbadika any, mamindrafo ny amin'ny fitsaratsarana rehetra, ny amin'ny fankalan'ny olona rehetra, mamindrafo Jesosy ny amin'ireo olona zay miezaky ny manetsika sy manosim-potaka anay, mandoto anay, mametimpetina fananay ny ambadimbadika any. Mamindrafo aminay ianao, mamindrafo Jesosy ny amin'ireo zavatra rehetra zay tokony ataonay fa tsy vitanay, mamindrafo ny iza nananay alahelo Jesosy, mamela an'ireny olona reny zay androany, de aoka andrana ho anadio anay indray, aoka andrana ho anavao anay indray, aoka andrana ho anadio an'ity toerana zay misy anay ity, aoka andrana ho amotika sy andrava ireo fanapitroka hery, pitroka rapitroka vavaka rehetra amin'ny anarany Jesosy ny angatahako an'izany, aoka andrana Jesosy hanenika ny tontolo misy
sy anay rehetra naiza misy ny tsirairay avy amin'izao fotoan'izao omboainy herinao Jesosy aoka ny ranao anadio ny fisainanay ahafany manana fahatakarana fahalalana fahazava-misaina aoka ny herinao Jesosy andevila andreo karazana fanany akamoana mitondra toromaso mitondra tandrevaka kitoto fangatana andro lava satria ianao maniraka ny fanamasinao mampiasa ny mpanomponao ianao mba hanazava ny sainay ty androany Jesosy omionerinao zay afanay tena hoe miaino ary mandre zay rehetra ambaranao mijery de mahita mba tsy ho tompotrano miony foana zay ny amin'ny zava-misy any amin'ny tontolo ara-panahy satria rehefa ianao zanaka no manafaka de afaka tokoa zay fa mila fatarinay Jesosy hoe inona ny zavatra mamatotra anay inona ny zavatra mangeja anay satria ozy izy ianao hoe rehefa mifantatray marina de marina no manafaka anay tsy ho andefo atreo fenao ny fanamasina n'izao fotoan'izao ianao ny tarika ianao ny feno fotoana apetraka eo mbany fanapahany ranao Jesosy ny zavatra rehetra ary ninina tetika adiny fahavalo ninina reo karazana filtration satanika ao anatin'ity émission ty na oviana reo olona rehetra zay mijery an'ity vidéo ty de tonko foana ravo zany reo karazana incantation rehetrarehetra reo karazana parole incantatoire rehetrarehetra foana tsy ambinina fitaovam-piadiana rehetra zay forona amelezana anay tsy ambinina amin'izao fandaran'izao koa amin'ny anarany Jesosy fa tompony Jesosy faramasinao miasa ty anatiny indray de mamelombelona anay manangana anay mampahery anay de vita tsara araka zay tiavanao azy Jesosy zao mission zao ary mba ho vonaitry ny anaranao de raiso zao Andriamanitra ray amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Halleluja Alléluia, faly miarahaba mbola mamerina fiarabana ho atsika raha izao ianao vao manomboka manaraka ny fandarana araka ny teneniko teo de androantsika de jery hoe ahoana ny afantaranao fa nisy nangalatra nikita ny fiainanao sy ny anjara voatendry zay ny man'Andriamanitra ho anao. Comment reconnaître que ton étoile et ta destinée ont été volées, zay zany zavatra ho jerevantsika amin'ity anio ty. Tamin'ny farantsika ozy izy teo de nijery hoe ohatrany ahoana ny afantaranao hoe misy fanamaloto ny trano fonenana anankiray de taorinan'izay tsika de nijery ihany koa ny hoe ahoana no afantarana fa tandondomondoza ny fiainanao satria za de miteny ary mbola manamafy foana hoe rehefa olona tariny fanamasin'Andriamanitra ianao manana fanamasin'Andriamanitra ianao de tsy tokony anampoka anao zany ny loza satria ozy izy ny teny Andriamanitra hoe ny endro ozy izy mahita ny loza ka mihery fa ny adala mandroso ihany ka vo ny fanamasin'Andriamanitra Andriamanitra de mampafantatra atsika mialerté atsika foana isaky misy danger miplané ao fiainatsika karaha rehefa misy danger imminent mitady mandondona azo atsika de mialerté tsika foana fanamasina fa ndraindray tsika varina ndraindray tsika tsy mahafantatra koa satria atao ahoana moa no afantatra raha tsy misy mampianatra de zay ny antony fandaranty mizara amitsika hoe ohatrany ahoana avy ny tokony ataotsika ary ny tena mahafinaritra de zao hoe be da be tsika no miditra amin'ny MP androany zao de tena tsy de navita namaly MP satria nila tena nitokana kely mihitsy hatro maly ariva de tsy de tena navita hoe famparisadresaka tamin'ny MP androany fa nafinaritra foana de hoe be da be fijoroana vavolombelona ny am'ireo karazana astuce ny am'ireo karazana zavatra atao de be da be ny fandresena voninahitra ho an'Andriamanitra rery any reny mila mandrositsika riavana mila miazona mafy an'izay fandresena efa azo de mila mandrositsika mba ahafahantsika tena hoe maneho ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika androantsika de jery ny am'ireo karazana hoe ahoana ny afantarantsika fa nisy nangalatra nikita amin'ny fiainatsika fa iverina kely tsika satria zavatra mifampitohy ny zavatra nijiniana be da be no nitaraina eo am'le hoe famantarana ny amin'ny hoe ohatrany ahoana ny afantarana fa tandondomondoza ny fiainatsika tamin'ny fandarantsika farany talohan'le émission spéciale vavaka ao amin'ny fampanala fanadinana tao alohan'iny tsika de nijery an'ity de averiko kely satria mifampitohy amin'ity zavatra ho teneniko androany ty tamin'iny de nanambara hoe reto avy
avy reo karazana nofy nofisinao manambara fa en danger ny fiainanao, zany hoe tandondomondoza ny fiainanao. De misy famantarana nofy, raha ohatra hoe manofy ianao misy manenjika, mety biby io matetika bibilava na hoe olona manenjika amin'ny antsy, olona manenjika amin'ny basy, olona mitifitra anao. Manofy koa ianao ohatra hoe latsaka any anaty lavaka, manofy ianao latsaka any anatina lavaka WC, manofy ianao hoe accidenté na mahita accident mortel, tena hoe accident loza be reny mihitsy zany. Na manofy koa ianao hoe makasary, na hoe indrindra misy makasary. Ny nofy makasary de capture de l'âme zay, zany hoe tena hoe mangalatra ny fanahinao ny nofy makasary, indrindra fa le olona makasary anao iny de mila tadidianao zany reny. Anisany nofy manambara hoe tandondomondoza koa ny fiainana de nofy arrestation, ohatra hoe tratra amin'ny polisy ianao de miaretena, na hoe nisy natratra ianao de nifatorana, nikidnappena, reny karazana nofy reny zany de anisany nofy manambara fa tandondomondoza ny fiainatsika. Manofy olona maty ny manofy very, zavatra very telefona, very fiara, very portefeuille, reny very akanjo, reny zany de anisany nofy manambara hoe tandondomondoza ny fiainatsika. Ny anankiray koa de ny fahatsapana. Misy koa ny fahatsapana zay sensation izy ny teny vahiny, io de zavatra tonga de eritreritra, parachute tonga de tonga fotsiny ao aminao hoe misy zavatra ohatr'izao, tsisy ifandraisany amin'ny zavatra ataonao, zavatra eritreretinao fa tonga de mieritreritra zavatra ratsy tampoka ianao momba anao na momba ny olona anankiray. De raha vao misy andreny zany ka miverimberina io zavatra io de fanamasin'Andriamanitra mialerte anao, de mila miditra ao anaty vavaka ianao mamotika sy mandrava an'ireny zavatra reny. Misy koa ny amin'ireo karazana fahatsapana anankiray de ny palpitation. Manao palpitation, midobodoboka be foana ny fonao, midobodoboka be foana ny fonao de ohatrany hoe tsy manintsy mana de misy midobodoboka be foana ny fonao. Indraindray ianao mahita sarina olona na hoe iresaka amin'ny olona io de tonga de midobodoboka be foana ny fonao, na hoe resaka telefona io na resaka mifanatrika ka manatona ny olona de midobodoboka be foana ny fonao, de jerevo fa mialerte zavatra anao, te mampafantatra zavatra anao ny fanamasina amin'ny alalan'ireny hoe mitandrema ianao. Ny zany ny torohevitra de zao foana hoe rehefa misy an'ireny famantaran'ireny de mila miditra automatika ao anaty vavaka sika, tonga de midira ao anaty vavaka. Mety tsy fantatrao akory zay olazainao fa mangataka famindrampon'Andriamanitra ianao, indrindra raha olona no hitanao na nofisinao na azonao eritreritra tampoka, de mangata famindrampoan'ireny olona reny de midira ao anaty vavaka de mampoteo ireo karazana asa maizina rehetra zay miasa ao ambadika an'ireny. Misy famantarana sasany koa sensation sasany le ozatra mihetsiketsika, ohatra hoe misy ozatra mihetsika tampoka aty amin'ny vatana, aty amin'ny tanana, any amin'ny tongotra, na ny maso mihetsiketsika be. Iny efa nambarako de mbola averiko androany ny maso. Raha ny maso, ody maso amin'ny maso ankavia no mihetsiketsika foana de dikan'izany misy olona tandondomondoza, olona akaiky ny fonao, mety fianakaviana io tena hoe olona akaiky ny fonao, zay ny tandondomondoza. Fa raha ny maso ankavanana indray no mihetsiketsika foana de misy olona tandondomondoza fa olona tananakavananao, mety olona manampy mafy anao amin'ny resaka asa, mety mpiara-miasa aminao, mety main droitenao zany hoe tananakavananao. De zay foana ny fanafodiny hoe mila miditra tsika ao anaty vavaka, fa ny vavaka manova zavatra. Matoa Andriamanitra mampafantatra an'ireny atsika de satria Andriamanitra mila olona mijoro ambanga miasa ao anatin'ireny. Ny farany de rehefa tsy mahita tory ianao amin'ny alina, tsy mahita tory ianao, tsy avelan'Andriamanitra matory
matory ianao indraindray satria fantatr'Andriamanitra fa raha vao matory ianao dia isy opération ataon'ny fahavalo, mety ataon'ny fahavalo aminao, mety ataon'ny fahavalo manodidina anao, ka rehefa tonga ny fotoana anankiray hoe tsy mety mahita tory ianao dia midira ao anatin'ny vavaka dia ataovy automatika hoe ninninona ireo karazana zavatra tao any ambadimbadika any, ireo karazana danger miplanina any ambadimbadika any, ireo karazana complot satanika dia potehako seravako amin'ny ran'i Jesosy, mangatavy famindram-po dia tonony ran'i Jesosy mamafa andreny. Zay mombamomba ohatrohatr'izay le famantarana sy ny fandaharana zay teo aloha zay maromaro ny laza fa tsy naheno, mino angambany fa afaponareo mifampitoy ty zavatra ty dia hiditra ao anatin'ny tena loha hevitra tsika androany tapany voalohany androany toizintsika ao anatin'ny vavaka matanjaka raha pitsona afaka pitso raha kofana amin'ny ran'i Jesosy ampifandaharana. Ny famaritana aloha voalohany indrindra dia zao hoe inona moa zany atao hoe kintan'ny fiainana, étoile ny olona tsirairay avy dia manana ny étoile amin'ny fotoana anankiray voateraka ny olona anankiray, voaconçu ny olona anankiray, voatorotoroina dia efa manana ny kintana izy, manana ny position izy zay efa namboarin'Andriamanitra ho anazy. Io zany hoe ny famirapiratana, ny voninahina zay efa no faritan'Andriamanitra ho azy. Raha zay no azoko anazavana anazy amin'ny fomba tsotsotra. Io kitan'ny fiainan'ny olona io dia tsy mitovy fa samy manana ny azy, dia misy matanjaka kokoa, misy mazava kokoa, dia misy somary malefalefaka, misy somary tsotsotra, dia arakaraka ny olona io zavatra io. Fa ny zavatra tsy azo itovirana kosa dia zao hoe ny olona manana étoile spéciale, zany hoe ny olona manana kitana miavaka dia olona tena hoe sopasoparany fahavalo be mihitsy, olona tena combattu be raha zay ny azo ilazana anazy. Raha vao ny olona zay manana kintana na étoile spéciale dia olona combattu foana ny existence-ny olona io, manomboka any amboaka io olona io dia efa manomboka soparany fahavalo, ataon'ny fahavalo ny fomba rehetra ahafaty an'io hatrany amboaka, analana an'io zazy io, tonga ny accident, teraka io zazy io, sary-piterahana, ny enfance an'io problème, ary mandritra ny androm-piainana izy dia tena hoe olona combattu satria olona manana étoile spéciale io olona io. Fa ao anatin'izay nefa ny mahafinaritra dia zao hoe rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra reny olona reny dia tsy maintsy tafavoaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe nampandeha ny olona nanitsaka ny lohanay ianao, nitondra anay tany anatin'ny memy ianao, fanamoaka anay tahaka ny volafotsy, tahaka ny volamena, volamena voadio tao avy ao anaty memy, dia tena mamirapiratra reny olona reny rehefa avy eo. Be da be ny ao anaty baiboly ny olona nandalo an'izay zavatra tahak'izay. Raha tsy jerintsika ohatra ny hoe Joseph, ny zavatra nahazo anazy ny teo anivony rahalahiny, Davida koa dia anisan'izay nefa ny jerevantsika ny hafarandry tantara reny. Ny olona tsirairay manana ny kintana io, fa matetika ny mpanompon'ny satana dia mahafantatra ny kintan'ny olona anankiray. Ny mpanompon'ny satana zany amin'ireo zavatra zay ataony zareo mandinika ny kintana, mambolana sy ny sisa izy dia mahafantatra ny étoile na hoe ny kintan'ny olona anankiray zay tiany ho fantarina. Fantany io, fantany amin'ny alalan'ny data naterahany sy ny sisa, fantany. Misy fomba ahafahanry zareo mahafantatra an'ireny. Raha iverina tsika amin'ny tantara ao anaty baiboly dia jerevantsika fa reo magy, les mages, ozy izy ny teny vahiny, les mages, donc ce sont des magiciens. Les magiciens zareo mandinika ny kintana mambolana, dia tamin'ny alalan'iny zareo nafantatra hoe isy mpanjaka, isy olona anankiray tena manana étoile spéciale, tena ngeza be ao mpanjaka io olona io. Dia zay natonga ny Herôda nanambitamby an'zareo hoe mandehana jerevo, dia rehefa hitanareo dia miverena ty amiko, satria Herôda natahotra ny fanjakana. Dia mody hoe miverena ty amiko nefa ny heviny dia ny amonana io zaza voateraka manana ny vintana, manana kintana tena matanjaka be io.
fa rehefa nandeha ny mady nandeha mpandinika ny kintana dia nanaraka ny kintana anankiray izy dia tonga tao amin'ny tranomby izay nisy an'i Jesosy izy. Dia jerevo nge ny fiainan'i Jesosy hoe hoteraka, vao hoteraka izy dia efa problème. Tonga ny fanenjehana, lasa nandositra any amin'ny tany ampandosirana iterahana indray feno ny tranom-bahiny, any an-tranomby no miteraka, nefa ny zanaka mpanjaka, nefa ny Andriamanitra. Tiako tenena hoe manazava amintsika hoe ny olona izay manana étoile spéciale, plus ny olona anankiray manana étoile spéciale, plus zao tontolo zao mirongatra manao fomba rehetra amoterana ny olona io, anakatsakanana ny olona io tsy amiratra, tsy sandratra. Fa zany akory tsy hoe manakivy atsika, fa Andriamanitra rehefa miasa dia tsisy masakana. Rehefa tena fikitra amin'Andriamanitra tsika dia moramora amintsika ny tonga mamirapiratra tahaka ny mazava, satria izy ny ten'Andriamanitra hoe ny lalany marina dia tahaka ny fipoakan'ny andro maraina izay mihamazava mandrapitatao vonany andro. Andriamanitra dia niteny mihitsy hoe satria mahalala ny anarako izy dia anandratra azy any amin'ny avo tsy maintsy misandratra ianao raha mbola Andriamanitra ny lanitra no Andriamanitra ao. Raha mandeha mahitsy ianao, raha tena mahatoky ianao dia tsy maintsy misandratra ianao. Fa ninona zavatra atao amin'ny fahavalo tsy afaka anakana an'Andriamanitra ao hiasa eo amin'ny fiainanao reny akory. Zay momba an'iny. Dia ny anjara voatendry indray, ny anjara voatendry dia ireo karazana zavatra izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray hiainany hovatany ety ambany masoandro. Mbola vao torotoroana ny olona anankiray dia efa manana ny programa ny Andriamanitra ho an'ny olona iny, dia izao avy ny anjara voatendry ny olona iny. Ary matetika io anjara voatendry io izay amin'ny ankapobeny dia mizara efatra ny ao anatin'ny fiainan'ny olona, dia ny ao amin'ny fahasalamany, ny ao amin'ny fidiram-bolany, ny ao amin'ny fiainatokantranony, ary ao amin'ny asa fivelomany. Ireo no tena carte porte ho an'ny anjara voatendry ny olona anankiray. Amin'ny alalan'ireo varavarana efatra ireo matetika no ahafan'Andriamanitra miasa miditra mitondra ny olona anankiray ho tonga eo amin'ny position izay tiana Andriamanitra ametrahana anazy. Misy ny karazan'olona amin'ny alalan'ny asany, ataon'Andriamanitra misy toe-javatra mitranga dia tafiditra miasa amina toerana iray izy dia toerana io no lasa ampiasain'Andriamanitra hidirany ao anatin'ny anjara voatendriny, andraisany ny position, ny famirapiratany kintana izay tokony iainany. Misy amin'ny alalan'ny fanambadiana, misy amin'ny alalan'ny asa, misy karazan-javatra ohatr'izany zany. Dia matetika Satana fetsy fa io varavarana anankiefatra io, tahaka ny voasary anankiray, voasary loranjy anankiray rehefa zaraintsika efatra, dia indraindray Satana fetsy fa zavatra feno no men'Andriamanitra antsika, dia le mizara efatra, dia indraindray ny olona ataony salama fa mijala ny tokantranony, ataony miadana be ny tokantranony, dia manana asa tsara, kanefa le vola tsisy mandeha amin'ny zeloniny ny fahasalamana mikorotana. Ohatr'izany ny fomba entin'ny Satana mangalatra ny anjara voatendritsika matetika. Dia mila edivantsika ireny, mila toherintsika ireny, mila mamerina ny mpangalatra rehefa fantatra hoe tena misy zavatra tsy normal na fiainanao, aoka ianao tsy anaiky foana, aoka ianao tsy mora ionina ho varim-bariana, satria ny zavatra izay tsy tiany fahavalonao iainana any no tereny iainanao, dia ny zava-tsoanao, ny anjara voatendrinao alainy dia angalariny amin'izay fotoana izay. Izay mahatonga antsika mila manohitra ny asan'ny devoly, mila ny atao hoe vavaka fanafahana, hialana amin'ireo karazana fetra
ny am'ireo karazana mandra, ny am'ireo karazana limity zay apetraky ny fahavalo eo fiainatsika. Eto tsika ary de jery hoe ohatry ny ahoana ny fomba fatarana, ny fomba fataratsika fa misy nangalatra mikita ny fiainatsika. Ny ao amin'ny nofy, ny nofy aloha ny voalohany indrindra, ny olona zay manana étoile volée de matetika manofy manao raraha foana, manofy manao raraha izy, na manofy miasa izy de ohatrany hoe le irakirahan'ny olona reny foana. Zany hoe na ny anatin'ny nofy ary zany izy de manambara foana ny nofiny hoe olona sous esclavage spirituel izy, ohatrany hoe olona tratrany fanampanandevozana zany izy eo amin'ny tontolony nofy. De io koa matetika manofy mivarotra na mividy, manofy mandeha any an-tsena, manofy mandeha any amin'ny supermarché. Io zavatra amidy na mivarotra io rehefa nofy mivarotra, nofy manao échange, nofy manao transaction de dikan'izay de nofy mivarotra mikintanao ny destiné anao ianao amin'ny fotoana io. Inconsciemment io ao anaty nofy fa zay foana ny dikany io. Manofy koa le olona hoe ohatra indrindray hoe ny akanjonao, za zao de misy fotoana manofy ohatra zany, manofy de ny akanjoko fatako mihitsy akanjoko de hitako anaovan'le olona, zany hoe ny mahaenao anao, ny gloire anao, ny faveur anao, ny chance anao, ny zavatra momba anao zany alainy olona iny olona hitanao ao anaty nofy iny, alainy iny de ampiasainy, nangalarin'le olona zany ny zavatra momba anao. Ndrendray koa manofy ny olona hoe misy olona hafa mitondra anazy amin'ny fiara privé zany resahako eto fa tsy hoe taxi. Fa raha taxi ndraika hoe ianao manofy mitaingina taxi, rehefa mitaingina taxi de tsy ianao tsinona mitondra fa chauffeur taxi na mitaingina bus, mitaingina transport commun de hafa indray ny dikan'izay. Ny dikan'izay de hoe ny fiainanao lasa midikiditra any amin'ny fiainan'olona, misy fiainanao mifampidipiditra be amin'ny fiainan'olona ary misy olona midikiditra any amin'ny fiainanao. Karazana engrenage, misy tratrany engrenage spirituel amin'ny fiainanao raha transport commun. Fa ty resako ty dia transport privé, tomobile tsotra, mety fiaranao mihitsy ary fa ianao manofy hoe olona no mitondra anao eo amin'ny volant de ianao le hoentina. Zany hoe misy esprit de contrôle ny olona io miasa eo amin'ny fiainanao. Dia reny zany de anisany manambara hoe olona tratran'ity étoile volée ty, na hoe victime an'ity hoe alatra na kintana ty olona anankiray ty. Ao koa ny manofy indray hoe manofy misy misoavaly, manofy misy mitaingina, manofy manao firaisana ara-nofo, satria ny firaisana ara-nofo de anisan'ny fomba anankiray ampiasain'ny occultiste, ampiasain'ny mpanompo ny satana angalarana ny kintana sy ny anjara voatendrin'ny olona anankiray. De maniraka fanamanambady izy na izy mihitsy no manambady an'le olona any amin'ny tontolo ara-panahiny. Misy koa karazana nofy zay manambara an'ity hoe étoile volée ty de misy fotoana ohatrany manofy ianao hoe misy olona mibanga ny volonao, manofy ianao hoe mandeha any amin'ny salon de coiffure ianao de misy manao volonao, na hoe manofy ianao hoe tsy manana loha, tsisy loha, satria ny fisainanao, ny fieritreretanao, ny capacité intellectuelle anao misy manipuler, misy maka, misy mampiasa any ambadimbadika. Zay ny dikan'ireny nofy ireny. Ankoatran'ireo nofy ireo de misy koa fahatsapana. Ny olona anankiray zay tratran'ity
hoe fangalarana ny kintany fiainany ity olona victime n'ity zavatra ity de zao olona angoissé indrindra rehefa mifo izy indrindra raha nandritra ny alina tao anatin'ny toromasony izy no nanofy andro zavatra reo na hoe tao nandritra ny alina iny no nisy action an'izay hoe vol zay rehefa mifo io olona io de angoissé be ohatrany hoe sorisorena olona matsiaro ohatrany hoe vide tena hoe dépouillé tena matsiaro hoe vita izy vao mifo tonga de olona reraka be ihany koa ary matetika de olona kizitin-dava izy kizitin-dava satria sorena ny fanahany faterena frustré ny fanahany raha zay no malaza anazy satria terena amin'ny fiainana zay tsy tokony hiainany ny fanahany de matakatra fa tsy io ny tokony ho fiainany fa de terena miaina amin'ny fotsiny izy de tsy mahazo aina ny fanahany ary dia lasa olona kizitin-dava ny olona zay tratran'ity alatra na kitanyity misy koa reo karazana famantarana zay tena hoe hitatsika maso amin'ny andavanandro ny olona tratran'ity alatra ity dia olona miankin-doha foana olona tsy mba mahaleo tena olona miankina aman'olona foana tsy maintsy ohatrany hoe miankinankina aman'olona foana izy na efa olona lehibe ara izy fa tsy hoe 1 taona de manomboka mahaleo tena izy de mandeha manana fiainana fa tsy maintsy miankinankina aman'olona foana izy na efa 50 taona ary na efa 80 taona ary tsy olona tsy mety mahaleo tena mihitsy ary ny tena comble ny mampalahelo de zao indraindray le olona iankinany matetika le olona zay iankinany de olona tsinitsinina koa raha mitaha aminy olona tsy manana potentiel ohatra anazy akory fa ohatrany hoe lasa tsy maintsy miankina aman'olona fotsiny zao izy raha izay ny famantarana anankiray faharoa de zao olona tsy mety tafarina mihitsy ny fiainana na de miezaka mafy ohatrin'inona miasa mafy manao fomba rehetra de tsy mety tafarina mihitsy ny fiainana de nefany ny mahagaga matsapa izy miezaka matsapa izy hitany hoe ohatr'izao ty zavatra ataoko ty de ty ezaka ataoko ty lasa ohatr'izao ty kelikely lasa ohatr'izao ty kelikely fa gaga izy fa tsy mandroso araka n'iny zavatra eritreretany mihitsiny le zavatra ataony fa manodidina azy tsy lavitra eo anefany misy olona mitovitovy situation taminy de iny olona iny lasa nenamiratra be le famirapiratande olona iny nefa tena tsapany ao anatin'ny fanahiny mihitsy hoe tokony izy ny teo amin'iny toeran'iny olona iny tena tsapany mihitsy hoe tena tokony izy ny lasa ohatran'iny fa izy tsy nety tafainga fa le olona ny lasa mety ho sahirakiransika indraindray manaraka an'izany zavatra teneniko zany fa ny tiako tenenanao de zao hoe ny olona mangalatra ny etoalina ny olona anankiray matetika tsy olona lavitra fa olona manodidina anazy any tsy olona lavitra fa olona mifanerasera amin'ny any de zay mahatonga an'izany de olona io zany hitanao hoe lasa tafakatra le olona fa ny anao tsy niezika zavatra anankiray tokana zavananao an'ity ary zavatra tena tsapako ty zavatra tena niainako de zao koa ny anankiray misy olona anankiray mifanerasera amin'le olona de amin'ny fotoana izy mifanerasera amin'ny olona io tsy olona tsotra kely reo olona reo tamin'ny fony voananomboka mifanerasera taminy olona tsotsotra kely reo olona reo olona tsy de hoe nanao fa vao fanerasera amin'le olona zay manana etoalina voale reo olona reo de tonga de lasa nenamiratra tonga de lasa sandratra be ny fiainana fa le olona zay victime na volna tsy mihetsika mihitsy ny fiainana fa ny teo ihany ny teo ao anatina fampitena ao anatina souffrance ao anatina fijaliana foana tianio tsara tianio tsara amin'ny fiainanao tianio tsara reo olona mifanerasera aminao tianio tsara ny zava-misy teo fiainana fa jereo fa nisy point de départ reny zay ho jerevantsika hoe fotoana ohatry ny ahoana mety navery
ny kintanao, ny fahazavanao, ny famirapiratany masoandrom-piainanao. Zany hoe raha fehezina zany de le olona zay manana étoile volée de karazana olona ohatrany ataon'olona tohatra fiakarana fotsiny, ohatrany olona favorisateur fotsiny izy ampiroborobo anatsara ny fiainan'ny olona fa ny anazy tsisy ninina miovy, ny anazy tsisy ninina hoe mandroso. Famantarana fahatelo amin'ny tontolo hita maso amin'ny fiainana andavanandro de zao, ny olona tratran'ity zavatra ty koa de zao, ohatrany hoe olona dondrodondrona zany, ohatrany hoe olona tsy tena mety mahatakatra zany, ohatrany hoe olona sarotra azavaina zavatra be, zany hoe karazan'olona ohatrany hoe nisy nanatsoahana mihitsy ny atidohany, ny capacité intellectuelle, ny potentiel intellectuelle ohatrany hoe nalana tao amin'izany, ny raisonnement indrindray de gaga ianao, ohatrany tsapanao mihitsy hoe tsy ohatr' zany izy fa lasa ohatr' zany raha ohatra ka voaingana no nitranga le alatra zay natao taminy. Zany hoe ny sain'ny olona io de lasa nampiasain'ny olona nampairatany sainy nanaovany zavatra hafa ny ambadimbadika any, de lasa ohatran'olona jonjorobona, ohatran'olona tsy tompony tenany ilay olona anankiray zay tratran'ity alatra ity. Ao anatin'izao de tena izara aminareo zavatra anankiray, zavatra tena hita amin'ny masoko ty ary zavatra tena niainanay tato an-trano tato. Tamin'izay fotoana zay ny zanako lamatoa nanomana examen brevet, nanomana examen brevet izy de ny zavatra nagaga de zao, zaza mahay foana le zaza fa tao anatin'ny tsy haiko hoe 3 volana sa 4 bolana talohan'ny examen lasa zaza variana, zaza vide, zaza reraka lava, zaza lasa saina lava, ohatrany tsy tompony tenany, de gaga mandinika anazy hoe fa maninona ary ty zazy ty, de mezaka foana zay mifo maraina mampianatra maninona fa ohatrany hoe tsy ao mihitsy izy, jereko ny notiny memidina toy izy fa inona raha mahazo an'ity zazy ty. Tao anatina vavaka, tao anatina délivrance, naseho an'ny tompo anao hoe ozy izy le devoly tsy zanakao io, tsy zanakao zany io fa zanakianina, sady nytonono ny anaran'le madama. Fa io zanakao io izy fa ny zanakao izy lasa ny any, fa io izy tenany fotsiny sisa, fa ny ao anatin'ny lohany sy ny fanany io izy le zanaky madama iny fa natakalony. Tamin'izay fotoana zay fotoana ohatrohatr'izao tsara, anomana examen, zanak'le madama anao bac, ary zanak'le madama zaza tena efa sahirana be amin'ny fianarana hatramin'izay, mandeha izy de mitriple, de tsotsofina de afaka kely indray, de mitriple de ohatr'izay foana. De nanomboka vonazo an'izay révélation zay aloha de gaga hoe ahoana moa zany mahaposible an'izany, fa de nanaiky fotsiny hoe zay ny révélation azoko, de nanomboka namotika, nanomboka nandrava, de nanomboka nanao prière de récupération, nanomboka nanadiady nanomboka andreo marke zavatra. De zao le zanak'olona zay tena sahirana, ary ny olona rehetra ary de efa miandry hoe ohatrany ahoana indray ty zaza ty akabaka io ve dia izy miedinedina eran'ny tanàna hoe za indray de tsy maintsy afaka, za indray de tsy maintsy afaka, premier groupe de afaka, premier groupe avec mention, miedinedina eran'ny tanàna, miedinedina amin'ireo mpanampy, miedinedina de zay foana ny averimberiny. Teo avo tonga saina hoe tena marina le révélation azoko zany, satria zany mieritreritra ho hoe ny capacité intellectuelle ny zanako no entiny hanao examen, fa tonga de mibloqueko 3 semaines alohan'ny examen baka, satria ny baka no mandeha aloha zay vao brevet, nanomboka nanao prière de récupération, niditra ao anatina alimbavaka, niditra ao anatina vavaka tena hoe matanjaka. Fa za miteny anao nandeha ny baka aloha, izy mieritreritra hoe nety tsara ny tany tsy haiko, fa de mbola nirere foana hoe tsy maintsy afaka, tsy maintsy afaka premier groupe zao. Fa nandeha kosa ny brevet ny zanako, tena isorako an'Andriamanitra fa efa miverina tamin'loha ny fisainan'ny zanako rehetrarehetra.
fa ny valiny baka tsy napoiziny zareo fa tonga de sady tsy vitany hoe tsy afaka fa tonga de éliminer tsy mahazo menao second groupe akory le zaza fa ny zanako kosa tonga de afaka avec mention bien kely fotsiny tsy mention très bien ary voninahitra ho an'Andriamanitra za miteny anao ny zanaka zao tontolo zao ne mahira-tsaina lavitra noho ny zanak'Andriamanitra indraindray satria zasenao varimbarina satria zasenao tandrevaka satria zasenao tsy miorina tsara fa ry zareo manao an'io zavatra an'io tena avec toute une précision mitandrina tsara izy tsy mahazo mihinana tongolo tsy mahazo mihinana kisoa tsy mahazo mihinana zao tandremany tsara ny zavatra rehetrarehetra ataony fa zasenao matetika varina de avy eo izy mirere hoe tsy mahalala anainga tsy mahafantatra ny Andriamanitra ainga fa za miteny anao Jesosy zany Andriamanitra mahery mbola afaka manova ny fiainanao zany mbola afaka manangana anao ndray zany mbola afaka mampandresy anao zany mbola afaka mamerina ny rariny rehetra tokony anao zany fa ny fiainam-panahintsika mila milamina ny fiainam-bavakantsika mila mitsangana témoignage tsotsotra ny entiko hanazavana anao hoe ohatry ny ahoana zany atao hoe olona victime na étoile volée zany olona manaraka bokon'ny olona fotsiny ohatra ny olona tsy manana azon-damosina olona tsy manana hevitra olona exploité ny olona ao amin'ny fianakaviana de izy mirakiraka misy an'izao ary de ary indray izy misy an'izao ary andala indray anao makare ohatra ny hoe olona tsisy fotony zany reny famantarana fa victime na vol na étoile vol de destinée le olona anankiray famantarana fa efatra farany de zao ny olona tratran'io zavatra koa de zao olona tafalatsaka ao anatina fitondran-tena ratsy efa tsy tiany efa tsy ekeny tena laviny ary ny tena izy hoe za tsy anao tsony fa na inona de tafalatsaka ao foana izy tafalatsaka ao foana izy lasa fatalité ho anazy mihitsy n'io zavatra io tsy manana hery mihitsy izy manohitra an'io voatrany automatique izy lasa tafalatsaka ao foana ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 7 ny 9:20 hoe tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko satria maninona tsy tompony tenany izy fa manipulé izy influencé na ny soany na ny comportement de maninona inconsciemment le olona mialimenté ny altarany satana zay mangalatra ny étoile ny foana tafalatsaka ao anaty fijangajangana foana izy ny fatany hoe tsy mety zany efa tsy anao tsony ny tafalatsaka ao foana izy sasany efa paster sasany efa mpanompon'Andriamanitra sasany fa tafalatsaka ao foana satria ny étoile ny volée enao sao de mieritreritra hoe raha mpanompon'Andriamanitra ny olona ray de tsy tratran'izany fa be da be ny olona victime an'ity zavatra tenaiko ty tafalatsaka ao anatina fanalanjaza le fahotana taona io de tsy inona fa le fanahy zay mangalatra ny famirapiratany sy ny voninahiny no mampirisika azy manao an'io anamaforona kokoa ny altarany satana zay mangeja sy mamatotra anazy lasa ny alimenté an'io altarany satana io foana zany reo action ataon'ireo tsy sitran'io tsy tian'io tsy fidiny anazy io fa ampiasain'le fahavalo izy manamaforona ny altarany amin'ny alalan'ireo fanatitra ataon'ny olona io fanatitra fijangajangana fanatitra fanalanjaza fanatitra fisotrotoka fanatitra laingy alatralatra madinidinika tsy afaka mihitsy na de fatany ara hoe tsy mety tsy afaka mihitsy mila mitandriny tsika ry havana be da be ny ratsy fanahy ary jeran'izay tsika hoe ohatry ny ahoana ny fomba ataony zareo mangalatra an'ireny étoile reny araka ny teneniko de tsy maintsy manantona anao le olona
tsy maintsy manakaiky anao izy, tsy maintsy miditra en contact aminao izy, mety contact physique io, mety contact spirituel, fa tsy maintsy mientrer en contact aminao izy miditra mifandray aminao izy vo afaka mangalatra ny étoile anao. Ny fomba anankiray zay fataondreo mpanompo ny satana, raha vo amin'ny olona mpamosavy occultiste, izy mafantatra hoe ao amin'ny taranany ao misy olona ohatr'izao manana étoile spécial, misy pacte ataony any hoany, misy échange ataony amin'ny satana any, mety misy zavatra angatahany hoe zahay mba te anakarena, zahay mba zao, fa ny étoile andreo taranaka andreo no amidiny anakalozany an'io. Be da be ny olona tratran'izany, be da be ny olona tratran'izany. Ary rehefa hiditra ao anatin'ny tovavaka ity tsika, raha manomboka efa mieritreritra hanomboka hivavaka ianao hanomboka androany fa tsy andry any sœurananao hiara hivavaka, de efa manoro hevitra anao sahady manomboka fongory reo olona zay nangalatra ny étoile anao na efa maty ary, asay vaovoaka ny étoile anao, ny minana nangalariny, asay fongoriny any amin'ny fasanany, asay vaovoaka ny fa be da be manao rêve de restitution rehefa aveo tena mipongatra amin'ny fasasany de mivoaka de mamerina rehefa aveo, mameriny reny. Reni-drazambe atsika reny nanaonao zavatra tsy manjary niarakaraka tamin'ireny asana fanompontsampy reny, de ny étoile atsika ny namidiny, ny étoile atsika ny nangalariny, indrindra raha fantany ianao hoe olona manana étoile spéciale lafo vidy de iny ny namidiny, iny natakalony, nangatahany arena, mety nangatahany vady, mety nangatahany zanaka na tsy fantatro. Zay ny contact spirituel zay tena hoe melo mbola hoe voateraka zany ianao ny étoile anao efa voalia amin'izay fotoana zay, satria efa nisy fifanarahana efa tany aloha tany, mbola voateraka ianao de efa lafo, efa namidy sady ianao, mbola tsy nisy akory ianao de efa mbola tsy nisy amin'ny tontolo aranofo ianao fa ny fanahinao nefa nisy de efa nisy ny varotra ianao, efa nisy nanakalo ny étoile anao. Ny fomba anankiray ahafahan'ny olona mangalatra ny étoile koa de zao, ny amin'ireo karazana fifaneraserana mivantana amin'ny vatana, anisan'izany fifampikasokasoana, anisan'izany ny fametrahan-tanana ry havana. Za de miteny anao, tsy ny olona rehetra no ataonao mametra tanana amin'ny lohanao, tsy ny olona rehetra no tokony ekenao andraindray ny lohanao, indrindra ny zanakao voateraka, ny zanakao vao menamena mandray ny tanany, mandray ny lohany, mila mitandra tsika fa reny fomba entin'ny fahavalo mangalatra ny étoile ny olona. Ny resaka firaisana ranofo, firaisana ranofo, ny fifanokoroana zay misy rora mifanakalo ranonaina, reny de anisany fomba ahafahan'ny mpanompon'ny satana mangalatra ny étoile ny olona anankiray ihany koa. Reo fifanakalozana akanjo na zavatra, sous-vêtement indrindraindrindra raha misy nangalatra ny atina akanjonao, mety soutien, mety slip, hialatsina amin'ny fitenenana, reny alatra atina akanjo reny be da be mpanompon'ny satana mangalatra ny atina akanjon'olona mba ahafahany mangalatra ny étoile ny olona. Reny karazana servieta hygiénique reny, zavatra intime anao, mangalatra brosy nify, reo karazana objet, zavatra rehetra le mifampindrapindran-javatra, mifampindrana makiazy, mifampindrana lokomena, mifampindrana akanjo, mifampindrana firavaka, mifampindrana perruque, postiche reny,
reny dia anisan'ny fomba anankiray ahafahan'ny olona mangalatra etoalina ny olona anankiray. Fandraindraitsika variana mandeha amin'ny fahatsorana dia tsy mahafantatra. Misy koa ireo karazana fombafomba mampanao izay ahafahany ireo olona ireo manatanteraka an'ireny halatra ireny. Matetika ny fombafomba mampanao, ny fomban-drazana isan-karazany, ohatra ao anatin'ireny hoe famadiana, ao anatin'ireny hoe fandeverana, ao anatin'ireny hoe alavolon-jaza, forazaza, indrindra zany ao anatina tontolo misy fitangorongoronana, any amin'ny tontolon'ny alina, boîte de nuit, toeram-pisotroana, fisotrotroana reny, any amin'ireny toerana reny zany dia be da be ny détecteur d'étoile. Mpanompo ny satana mandeha amin'ireny toerana reny midétecte fotsiny hoe iza amin'reto no étoile afaka siblena, iza amin'reto no étoile matanjaka. Dia indraindray tsika variana misy mebiseby dia mifaly ao anatin'ny zavatra ohatran'ireny. Fa izy efa manala tsara ny tokony ataony. Ny ahafantaranao azy dia tadidio hoe tamin'ny fotoana anankiray ianao nisy zavatra ohatran'ireny natreo anao, dia nanahoana ny fiainanao nanomboka teo. Raha vao tena mifantoka tsara tsika dia mataditsika nanomboka teto dia nanomboka teto nanomboka narary. Ty aretina tsy mety sitrana hatramin'izao ty. Nanomboka teto nanomboka very ny asako, ny asako patronko hoe voaroaka. Nanomboka teto nisy zavatra ohatr'izao. Tadidio le point netombohany. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny famaky ny zanaky mpaminany izay latsaka io dia ozy izy Elia avy hoe fa taizany no nilatsahany. Mila matakatra ianao hoe taizany netombony io problemanao io, taizany netombony nalatsahany fiainana. Fa iverintsika irécupérer an'ireny ao anaty vavaka manomboka karapitso. Anisany fomba anankiray, fotoana anankiray ahafahan'ny zareo mangalatra ny étoile ny olona koa dia ao anatin'ireny ady sy korotana ireny. Mody mandrangitra anao izy dia micrée problème izy dia lasa misy fifamalina dia ao anatina le tension be le fonao sorera tezitra maratsy iny ao anatin'iny micapture ny étoile anao izy ao anatin'ireny fotoana feno fitabatabana ireny, ao anatina ady sy korotana ohatran'ireny. Dia jereo fa matetika amin'ny fotoana nanomboka tamin'iny fotoana iny zavatra tsapanao niova ny fiainanao satria ny fomba netiny nangalarana ny étoile anao. Manomboka izao mila ataonao mangina ny tabataba rehetra ao fiainanao, mila mitsahatra ny tabataba rehetra, ny resapona, ny fandaninandro, ny tabataba, ny ady sy korotana. Za dia tena nanomboka tonga sainan'izany tamin'ity weekend ity satria ohatra ny tsapako misy zavatra ohatran'ny tension miverimberina, tabataba, tsy ananana fitsarana amin'ny anaran'ny Jesosy manomboka mamatra andreo fanahy mampitabataba mandany fotoanako amin'ny tabataba, zavatra mahasorena resaka famadibadika mandany androko, mandany heriko. Mila manao an'izany angesika. Ny fahavalo ry havana dia tena fetsy. Maniraka olona izy, olona be resaka. Maniraka olona izy hitondra tabataba, hitondra korotana, olona be doika be, olona tsy mahay afa-tsy miady hevitra sy hiady. Mba ahafahany manakorotana fiainam-pananao. Reny olona reny le mitroka ny herinao. Isaky ny avy miresaka amin'ireny dia tsapanao mitsy hoe reraka. Reraka ianao isaky ny avy miresaka amin'ilay olona. Reny olona reny le olona be resaka be zavatra resy resana. Tsapanao rehefa avy eo hoe tena lany fotoana amin'ny tsisy dikany ianao. Ce sont des suceurs de temps. Lany fotoana. Nefany raha misy zavatra tena tiany fahavalo indrindra, raha misy zavatra tena tiany devoly indrindra, dia ny mitroka ny fotoanako sy ny fotoananao.
ianao laniny amin'ny zavatra tsisy dika ny fotoananao, ataony varim-bariana tsara amin'ny distraction ianao, varim-bariana ka mivavaka eo ianao, nefa ny ary ambadika ary le tena zavatra tena tokony anao ampiasay, ararotiny tena trandrany ampiasainy tsara mihitsy. Zany tena atsika ry havana, aoka atsika tsy ho varim-bariana, aoka ianao tsy ho varim-bariana, fa ny fahavalo dia manao fomba rehetra akana ny toeranao. Ny fahavalo dia mitsiriritra ny fiainanao lavitra, fa ianao ndraindray ohatra tsy manisy vidiny ny alehibe ny voninahitra izay omen'Andriamanitra anao. Ianao ndraindray variana menimenina fotsiny, menao anatina fakiviana sy famoizam-po, fa ny fahavalonao mahafantatra tsara mihitsy hoe ahoana ny exploitena ny situation anao io. Ohatra izany rehefa reny hoe hiditra ao anatina dingana ngezangeza, matetika amin'ireny kory zareo no mipoitra, araka loatra n'ilay témoignage ny teneniko teo hoe anao examen, ohatran'izany hoe hiditra ao anatina concours, hiditra ao anatina signaturena grand contrat reny, raha vao misy resaka challenge reny, ao anatin'ireny koa miditra foana koa voleur d'étoile, satria ao anatin'ireny ianao ndraindray misy sensation frustration, ndraindray ianao ohatra hoe tsy tena serein tsara ianao, varim-bariana ianao ny fiainam-panahinao, vao tsy milalana tsara tafiditra izy amin'ny dia mangalatra izy, manao izay ataony izy. Ireo karazana toe-javatra rehetra izay nolazaiko ireo no mamotrika ny fiainan'ny olona maro. Ireo karazana toe-javatra ireo no matetika ny tsy ahafahan'ny olona anankiray mandroso maka ny toeram-boninahitra izay no manin'Andriamanitra azy. Satria Andriamanitra dia miteny hoe izao olona noforoniko azy ao no anambara fiderana. Ahoana ny hideranao an'Andriamanitra raha fiainanao ary tsy miova mihitsy? Ahoana ny hanomezanao voninahitra ny anaran'Andriamanitra na fiainanao tsy miova mihitsy? Nefa izy dia mandaika ve izy raha miteny hoe tsara makany amin'ny tsara, voninahitra makany amin'ny voninahitra ny fiainanao? Fa mila tonga saintsika manomboka an'izany. Raha nisan'ny olona tena voakasika n'ity zavatra teneniko tenao, tena matsapa mihitsy ianao hoe tena tsy tokony ohatr'izao ny fiainanao, fa tena tokony mbola tsara lavitra ohatr'izao, fa ohatra ny misy zavatra mibloke anao, ohatra ny misy zavatra manakana anao, ohatra ny misy hery manitra tsy ahafahanao mihoatra, dia izany tena ianao androany. Mbola misy fanantenana, mbola misy fanantenana. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara tantara faharoa toko fafito ny andiny fafito hoe raha ny olona izay natsoa amin'ny anarako, toko fafito andiny efatra amby folo, hoe raha ny olona izay natsoa amin'ny anarako no avy anetiteny sy hivavaka ka hiaiky ny fahotana hozy izy, dia hainao any an-danitra ary anasitrana ny tany. Matoky ange Andriamanitra ry havana. Raha olona natsoina tamin'ny anaran'Andriamanitra ianao ka vonona ianao hanety tena hiala hiaiky ny fahotana, hiala amin'ny ratsy fanao, dia vonin'Andriamanitra hiaino any an-danitra, dia hanasitrana ny tananao Andriamanitra, hanasitrana ny fiainanao Andriamanitra, hanangana anao indray Andriamanitra. Ny tiako tenenina aminao androany, menao mieritreritra mety hoe efa tena katastrofika ange sera lalao ny fiainako e, efa tena tsisy ninina azo atao, fa za miteny ianao tsy ny fiainanao ny katastrofika, fa ny fiainam-bavaka ao. Satria ny fahavalo dia mahafantatra mihitsy hoe une fois ianao vao mitsangana eo fiainam-bavaka ao, tsy ianao mitelefona mpanompon'Andriamanitra, tsy ianao mandeha manenjika mpanompon'Andriamanitra ery, fa ny alitaran'i Jehovah mitsangana ao anatin'ny fonao, eo anivon'ny tokantranonao, izay ny tena fanafodiny. Fa raha izay ny ataonao dia izany tena anao. Hanomboka tsy maintsy hamerina daholo ireo nangalatra amin'ny fiainanao ireo. Rehefa tena tsy manaiky intsony ianao ny ataon'ireo taingim-bozina, dia hanomboka hamotsitra anao ireo. Ny problème nge
zareo alaizy tsara avelanao alaizy tsara ny mpangalatra, avelanao miaina tsara finaritra izy, mampiasa ny chancenao, mampiasa ny anjara voatendrinao, mampiasa ny potentielnao rehetrarehetra, lamina be izy de toizan'le izy ary ianao tsy miova ny fiainanao. Ny fiainatsika tsy miova satria tsika manaiky. Fa amin'ny fotoana tena manohitra zasy ianao, amin'ny fotoana tena tsy manaiky zasy ianao, amin'ny fotoana tena mitaky zasy ianao ary mampiasa fitaovam-piadiana rehetra zay omen'Andriamanitra antsika, amin'ny fotoana se sentir menacé reo, tsy maintsy mamototra reo, tsy afaka miazona anao zany intsony reo. Zany mahatonga maka fotoana mandany andro mampianatra anao mba ahafantaranao hoe aiza ho aiza ny situation misy anao ary inona ny tokony ataonao ahafahanao miditra ao anatin'le programan'Andriamanitra. Mino aho fa nanampy anao zay fanazavana zay fampianarana somary efa lavalava ihany zay isaorana ny tompo alohany androany, afaka nanao an'izay tsika. Manasanao kosa hiditra ao anatin'ny fandaharana vavaka zay ataotsika ao aorianan'izao tsy fantatro na ho rapitso na ho afaka pitso ankentsika amin'ny tompo, fa ny mora kokoa dia zao hoe midira ho mpikambana, manaova abonnement ao anatin'ny fikambanana ao anatin'ny groupe, dia amin'izay ianao tonga dia mahafantatra foana hoe manomboka ny fandaharana, mahazo notification foana ianao hoe efa manomboka ny fandaharana, manomboka ny vavaka, dia tsy ho dify ny fotoana ianao anatin'izay fotoana izay, tsy ho tary ianao. Fa ny androany aloha dia mifarana treto ny fampianarantsika androany, mifarana eto ny fifampizarana androany, mametraka veloma finaritra ho antsika tsirairay avy, manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Mino aho fa efa misy manomboka ahitanao rilirana zay zavatra vitsivitsy zay zaraiko zay, mety tsy tena mbola feno zay fa zay aloha no azoko natolotra androany araka an'izay fitarian'ny fanamasina teto, dia isaorana ny tompo fa ny tompo ny ampitombo satria zany no mamafy, zany mamboly dia Andriamanitra ny mampitombo, dia izy ny ampitombo ny fahalalana sy ny fatakarana any amin'ny saintsika tsirairay avy, dia izy angia na fiery atsika tsirairay avy ahafahantsika tena hoe mitsangana indray mba ho tena hoe olona ho vonin-kandresy, tsy anaiky lembenana ny amin'ireo karazana toerana sy fiainana teren'ny fahafahaleanatsika. Fa mila miditra ao anatin'le voninahitr'Andriamanitra zasy ianao satria olona natsony ho fiterana ny anarany. Mankasitraka ny amin'ny fotoana rehetra, misaotra-petsaka anao zay Andriamanitra rainay amin'ny fotoana, mankasitraka ny amin'ny fiarovanao fenao, misaotra ny amin'ny connexion zay tsy tapatapaka na dia misoratra ohatran'ny hoe connexion lente ary indraindray Jesosy isaorana ny anaranao zavatra rehetra, misaotra ny amin'ireo olona zay nanaraka amin'ny vantana, misaotra ny amin'ireo olona zay mbola anaraka na oviana rakofy amin'ny ranao fandaharana, rakofy amin'ny ranao zay rehetra kely ny raisinay teto ianao ny ampitombo an'ireny mba ho vonaitry ny ranao ny antom-pisinay, dia arovy ny tsirairay avy Jesosy omionerinao sokafo ny masom-panahinay ahafantaranay ny marina zay tokony ataonay, andraisanay fanapaha-kevitra etitra, andraisanay tanana ny hoavinay sy ny fiainam-panahinay manomboka androany, mba tonga anay Jesosy tena hoe mpandresy ary manoatra ny mpandresy araka ny tanjona zay tiavanao anay. Mankasitraka indrindra dada malala amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zay ny fandaharantsika, mankasitraka anao zay naharitra hatramin'ny farany, zarao arak'izay zatao ny fandaharana, manome fotoanantsika tsy ho ela amin'ny manaraka indray, tahiny Jesosy daholo.